kamo. Rabatsika rehetrarehetra fahasalamana. Tsy aloha visite kely installation anao tsy terranetra. Zakeli. Tsy maninona manao kiraro? Ay. Olona vitsivitsy any ngamba mandeha sy vitsivitsy fa tsy sika rehetra. Ny caméraman iny ngamba sy mitsara photographe. Anakiroa izy zao. Akoho tsafray. Saraina mabetsaka anaty. Allez là, Nixon. Ça fait son azavanao ny fandehan'ny fanaovanao an'ny fromage. Misy atsika eto zany a salle de production fa rehefa azon'ny ronono amin'ny maraina dia miditra ato amin'ny laboratoire izy no analysena alaina daholo ny paramètre rehetrarehetra afaka atao ry ronono zay vao miditra manao production azy Quels sont les produits finis? Le produit fini zao la fini fromagerie va 3 mois zay tsy niasa. Zay ny antony atao. Inona ny antony? Le ronono Tsisy ronono? Tsisy ronono. Tsisy ronono. Dia izay natongavako anampy anao zany dia tokony misy ny ronono dia miasa amin'izay na? Miasa amin'izay zay. Miasa amin'izay zay. Ny yaourt zao ny misy ao dia yaourt misy ndao zay rehefa ay dégusté-tsika. Ny yaourt ny ataonao zany 6 litres par jour dia zay fotsiny ny transport. Zay ny omeny ny omby. Zay no omeny le omby le fournissanay. Dia mitondra akomby ianao mahavita 30 litres angamba izy io raha tsy diso fa angamba ny 20-30 par jour ny ray. Des fois 2 ans 50 à 60. Ndao tsy fijery anazy. Rehefa vérifier arakaraka zany afaka standardisena ny ronono ity crémeuse ity dia ny crème zany afaka atao beurre aveo na atao crème fraîche dia ato ny vaze iny brazy gaz ny ambany dia tsy no hafanaina zany? tsy no terizena le ronono pastorizena pastorizena ronono rehefa aveko dia makatao ny pressage ty zany ato zany misaraka izy rehefa termizena izy a dia atao maturation zany hoe ensemencena ferment lactique
dia rehefa vita izay a misy temps de pause dia asina prévure indray dia mahazo le cahier dia avy eo iny a rehefa vita le fotoana le ronao le prise dia décahier indray rehefa avy décahier izy a dia brasser dia rehefa vita brassage zany zay mba maka atao amin'ny table de pressage izy dia atonao misaraka ny rano sy ny cahier dia anaovana le fromage dia rehefa avy eo a dia mouleny eto izy mouleny misy toile moulage avec toile natao rehefa avy moulé izy a dia pressena eo mandritry ny adiny fito eo lasa dia mahazo ny forme le fromage tsy hitantsika tamin'ny tiarina zay dia rehefa vita izay a à peu près 9 heures de temps ny anaovana izay processus rehetrarehetra izay dia miditra affinage izy miditra affinage atao amin'ny chambre froide tsy mandeha Ziaby no afrina ndraiky zany na 3 mois 3 mois dia zay vao mivoaka amin'ny vokatra zay isaka ny 3 mois zany zay ny alondrizy zay ny alondrizy 2 mois à 3 mois zay vao mahazo an'le tsiro araka izy fa ny fromage frais ohatra ny boursany vita ao anatin'ny une semaine mahafinaritra hitanao tsara mba ampitomboana ny kalitao atao manara-penitra mba lasa semi industriel nareo areo lasa industriel zany ny zavatra tokony atao ndao aloha anao isetika zany mena omby roa ianao dia hitao rehefa avy eo hoe ahoana ny toyany Lo parissimo. Regarde le micro. Ao aqui, ça me fait venir. Tu m'as dit? Zao nafinaritra be anareo ny mijery an'le nainao le nanao fiarina dia anisan'ny hoe tanora te hiotra, te hivoatra, te hampiroborobo ny orinasa izay nataonao dia tamin'iny ny fanambina apetratsika dia ny hoe mba tiako raha misy malagasy mba miotra mba hitako ny zavatra nataonao tao afaka atao semi industriel kokoa atao manaraka amin'ny fenitra atao lehibehibe kokoa ny orinasanao lafine zay moa ny anaran'le orinasa dia araka ny tenentsika hoe apino dia efa nanoteny anao hoe mitondra omby vavy be ronono dia rehetra ny omby vavy be ronono reo normalement io zany tokony mahazo eo amin'ny 20 à 30 litres arakaraka ny sakafo ny anankiray mihinana azy dia mahazo eo amin'ny 50 à 60 litres isan'andro eo zany ianao dia ataovy tsara ny fromage sy ny yaourt zany dia ny rarina mba hitombo bebe hatrany satria ilaina tsika samy malagasy ny fanampy ilaina misy tanora-pandrara ohatranao zay te hivoatra ampina ihany koa dia zay no mahatonga anay eto anampy
ny zavatra ataontsika rehefa mandeha tsara io dia ezakitsika mbola hanampy anao indray ao aoriana kely eo mba amin'ny fahitana lalam-bola ampitomboana sy ampiroborobo ny onasanao zay dia tehaka maso oanasy sika rehetra rehetra ianao raha mba hiteny kely voalohanteny dia za zany mino fa ny zavatra rehetrarehetra mitranga amin'ny fiainako dia avy amin'Andriamanitra daholo dia misaotra an'Andriamanitra voalohanteny dia fahasoavana lehibe ho hay ny fahatongavanao eto monsieur le président miaraka amin'ny ekipanao nanolotra ireto omby reto satria afaka hiverina hiasa indray amin'izao fotoana izao sady afaka ampiasa olona telo en plus ie dia faly feno fo tena faly dia tena mahatsiaro manana zoko tokoa manana anao misaotra anao mijery anay tanora misaotra tompoko ia dia mirary soa mirary fahombiazana amin'ny zavatra rehetrarehetra ataonao dia mino aho fa mba hiroborobo ionasa lafine dia mba hitombo ny vokatra anara-penitra ny zavatra hovoaka dia mirary soa anareo rehetrarehetra dia izao tsara reto mivavy be ronono reto anao sakafo tsara amin'izay mitombo koa ny ronono vokarina tsy aloha ary aloha jerevantsika ny ronono avoakany eo iza ny te ronono za aloha mbola tsy haiko izay fa eo monsieur Georges avy eo ny tia Non. Bukan layak tak? TV. Sotranao Georges zay zany fa dia efa mamoaka ronono sama tsara ny ombivavy be ronono fa dia mirary soa mirary fahombiazana ho anareo. Saotra indrindra monsieur le président dia Andriamanitra manan-karem-pahasoavana ny amaly fitianao fa tena fitiavana tokoa izao nataonao anay izao dia ataovitampita soany amin'ny vady aman-janaka ny firariantsika. Saotra tompoko.
Tá, cara.